antsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina. Grande délivrance, grande délivrance. Fanafana lehibe sy goavana. Ho totosaina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko Antarandolo ambadiky ny station Shell. Ady arapana anapotena reo heriny maizina, reo herina mpamosavy, reo herina ozy, reo herina famosavina zay nanapotika ny asanao, ny tokantranonao, ny fahasalamanao. Tena mbola miasa Jesosy, tena mbola velona Jesosy. Ye ianao varina manenjika io, olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy. Ianao varina manaratsy io, mpino maro manangana fiainana matanjaka, mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia. Ianao mangatakandro lava io, izay ato efa tahina amin'ny zavatra rehetra. Faly miadana samake Tavidiwar manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 5 fa 12 ary fa 7 volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didy eto amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko Antarandolo ambadiky ny station Shell. Grande délivrance, fanafana lehibe sy goavana hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala. Vahaon'ny oloko, vahaon'ny lehibe no ny Andriamanitsika. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra ny tsy hay atao. Eny ary avana Malala amin'ny fofeny fifaliana indray no iarabako atsika menakavy anio. Pasteur Randriary Malala Hertina David Son miaraka aminao eto. Miarabantsika atao anatin'ny fandarin'ny impact. Manana vahiny tsika mazava ho azy satria ny fandarin'ny impact dia andraisantsika vahiny izy mivady reto i Rala Roger sy Landy. Miaraba anareo mivady tompoko. Manana fiadanan'ny tompo aminao pasteur. Rala Roger. Miaraba pasteur ary miaraba mpiara-miasa ato amin'ny amité s'appelle miaraba anareo mpitsery ihany koa amin'izao fotoana izao satria tonga amin'ny fotoana hijoroana vavolombelona. Eny tompoko. Misy zava-rehetra joronareo vavolombelona mahakasika ny fahasalamana, mahakasika ny fahazahoana ihany koa ny zazakely satria raha azoko tsara efa elaela ihany izy mivady reto no ny ray tokantrano ny fanambady fataona maro tatio aririna vao nomen'Andriamanitra zanaka nahazo zaza moa zany maromarina kokoa. Raha ny fahitana azy koa nisy aretina ihany koa ny taizan'ny Anambavilandy dia izay rehetrarehetra angamba no velabelariny eto tonga dia apetraka avy atrary ny fanontaniana aloha zany Rala Roger firy taona fanambadiana tsara moa zany nareo mivady? 12 taona. 12 taona ny fanambadiana. Ya tao anatin'izay 12 taona ny fanambadiana zay ohatran'ny tao anatin'ny 12 taona ny fanambadiana voatra nazo an'ity zaza lahy kely ty raha tsy diso za mihitsy pasteur tena tao anatiny 12 taona mihitsy ary efa nandalo fotoana maro ary sarotra ny nalovana zay vao tonga amin'ny nazahoana azy. Ny fahatsaparinao azy Rala Roger inona daholo mety nahatonga an'izay hoe 12 taona tateo aoriana no nitranga zay vao afaka hoe niteraka ohatra zany? Eo zany nisy any fanaonsaotolo zao moa sy ny fitenenana nisy ny fanaonsaotolo zao zay natao dia vokatra zay ngambany dia nanao fizahatoetra misy Andriamanitra taminay zay vao nazahoana an'ilay izy satria nandalo fotoana maro mitety dokotera anankiroa samihafa mihitsy nitetezana tamin'izany fotoanandro lany fotsiny ny vola fa tsy nisy vokan'ilay izy fa tateo aoriana zany dia ndroso tamin'ny hoe famponan'Andriamanitra ary ny tena koa dia hoe zany nanakim-po mihitsy tamin'Andriamanitra hoe aloha zany nanakim-po amin'Andriamanitra fa tsy maintsy misy farany foana zavatra rehetra dia tonga izao. Halleluja. Landy menany Landy ngamba ny micro 12 taona fanambadiana reo vao nahazo zaza Landy nisy tsy fahasalamana ihany nahazo anao
azonao velabelarina daholo ve ny zavatra nitranga atao anatin'izay rehetrarehetra eny tompoko zavatra telo lehibe ngamba no ijoroko vavolombelona paster satria mbola tsy nanompan'Andriamanitra dia narary satria nisy fotoana alohany voavady zay dia nivady teo amin'ny herintaona teo dia niditra tamin'ireny karazana ara-marsio ireny mivadiko dia niditra teo amin'ny ambolana teo angamba izy dia henoko nisy fiovana be teo amin'ny fifandraisanay na ny ara-pitiavana na ohatr'izany na ny fiainatokantrano satria lasa nisy korotana dia tao anatin'izay korotana zay lasa niteraka aretim-po taminah ilay zavatra nisy dia tao anatin'io aretim-po io dia narary tena narary misy fotoana tena hoe tsy mahazo hafanana mihitsy dia ny vatako iray manontolo tena hoe mangatsiaka lava dia misy fotoana ao anatin'ny alina adindroa angamba matory tamin'izaho mbola tsy nivavaka tato amin'izao fiangonana izao dia folo taona teo eo zay nivavahako tato dia tao anatin'izay aretin'izay zany resy lahatra hoe andeha hanompan'Andriamanitra satria tsapako hoe tsisy azoko sarangotina ntsony na aiza satria nivady tao tokantrano tamin'izany moa izy mbola tsy nivavaka fa zao izy efa manompan'Andriamanitra na korotana foana zany ady foana tao anatin'izay dia nanapa-kevitra hoe andeha hanompan'Andriamanitra na heno fandarana tamin'ny radio 98 io tamin'izany fotoana zany dia nentina mbavaka dia natao délivrance dia afaka tamin'ilay aretina afaka daholo zany le aretina ny aretim-po na le mangatsiaka lava be zay na ny ranomaso lava tena ny aina tao anatin'ny fijaliana zany izy moa tamin'izany somary nanohatra kely nanohatra n'le fiangonana ohatr'izao zany hoe fiangonana sekta fiangonana zandriny dia nanohatra kely izy tamin'izany fa za zany tena napa-kevitra hoe ninona zavatra misy mitranga dia hanompan'Andriamanitra satria nahatsapako zava-dehibe tato anatin'ity fiangonana ity satria tato nanasitrana ny tompo anahy dia nisy fotoana zay tena hoe noho ny fivavahana no saika saraka mihitsy zany zay hoe andao fampijodrano satria tsy mety aminazy le fivavahana dia saika ravatra amin'ny tokantrano akanjo moa ny tompo nanana ny fotoanany dia nentina mbavaka teny nanaraka nanao fifadikana nanao fomba rehetrarehetra mihitsy amin'ny lafiny ara-panahy dia tonga nivavaka ihany moa izy fa dia saorana an'Andriamanitra lehibe resy lahatra ny amin'i Jesosy dia ny fahatelo ngamba nazahoana an'ity zazy ity nisy fotoana araka izay niteneniny teo zay hoe efa nandalo dokotera zay efa nitsabo ny alanenina zany hoe andao hitsabo dia voamaika ohatrany hoe narary aza tao anatin'le finanana fanafody sy ny ohatr'izany dia farany moa tena androso lala tamin'ny famponan'Andriamanitra dia nisy fotoana tsorina aloha fa dia tena roa taona telo taona sy ny ohatr'izany dia ohatrany hoe tsy dia raha naneritreritra ntsony hoe ngamba mety tsy hisy zaza satria efa ela ny nanomponan'Andriamanitra aikay moa tamin'ny herintaona février tamin'ny herintaona dia nisy pastera mihitsy tamin'izay no nisy fotoam-bavaka zay tao am-piangonana fanosorana mpidera tamin'izay dia nandefa faminaniana pastera hoe misy vavy antitra ozy izy pastera eto mbola tsy nananjanaka fa ananjanaka dia manana finoana dia za moa tamin'izay io zay hoe Jesosy za mbola tsy antitra dia niraisiko le tsodrano dia tao arinan'iny ny fatim-bolana tsy miverina ntsony tao ambadika an'izay faminaniana zay tamin'ny herintaona tamin'ny février iny dia mipetraka le zaza nanahoana tsara ilay fisehoan'ilay aretinao ohatrany hoe tsy matory ianao amin'ny alina herintaona taorianany fanambadiana reo zavatra io herintaona taoriana fanambadiana le tonga lenao lelan'aretina dia tsy natory dia nangatsiaka lava dia vokatry le areti-po zany na tonga an'izy zavatra ny fahatsapako anazy dia vokatry le areti-po satria lasa mikorotana daholo na ny saina na ny fiainako rehetrarehetra mihitsy dia lasa misy asa saina be dia lasa tsy nahazo hafanana mihitsy dia narary foana ianao tao anatin'izay narary foana dia tao anatin'ny firy taona tsara zany naparary ianao
le hoe firotaonany taorianany fanambadinany naparary anao teo amin'ny tapataona taorianany fanambadiana nanomboka zay nefa ianao salama tsara tao alohan'izay de tao amin'ny de inona daholo ny aretina nahazo anao zany tao anatin'izay a ndresaka ianao toatra ny adondro ihany natory isak'alina sy ny sisy de inona daholo nahazo anao aretim-polo zany tena hitako nibahana be satria vokatry le ady atrehana le korotana teo aminay mivady de nisy an'izay izy nanao aramarosoan'izay tao aorianan'izay zany tena nahatsapako hoe misy zavatra niova be tao anatin'ny tokantranonay de lasa misy korotana zany de inona no natonga anao le hoe tsy matory amin'ny alina fa adondro ihany mety vokatry le aretina mikika amin'ny vatako angamba satria nisy zavatra aretina zay tato amin'ny elakiboka avanana tato de vokatry izay aretina zay aretina manaona le izy misy zavatra lavalava zay mivotry tato ato anatin'ny kiboka amin'ny avanana tato manaitaina izy io izy tsy manaintaina fa rehefa matory de henoko to de mivohatra be eo amin'ny elakiboka eo de zay tsy napahita tory anao zay no natsapako tsy napahita tory ana mihitsy inona filazan'ny dokotera an'izay le aretina zay nandeha tany amin'ny dokotera zay de tsy hita ny dokotera le izy nefa za mahatsapa hoe misy zavatra mivoty eo efa natao eko fa tsy hitan'ny eko ento de mety hoe nisy ifandraisan'izay koa ve ny hoe tsy nampiteraka anao sa hoe sa tsy mety tsy de nisy ifandraisan'izay nisy fotoana za tao anatin'izay de fananatona mpanao ekografia reny de niteny moa ny dokotera tamin'izay hoe manatona ozy izy nareo gynecologue fa sarosarotra aminao niteraka zay no teneniny tamin'izay sarotsatra aminao niteraka inona no natonga zay misy problème zany ao anaty tranonjaza ohatrany hoe misy zavona be zany ao anaty tranonjaza zay nitany zareo zay nitany zareo de za moa tsy nanatona dokotera tao aorianan'izay satria efa nanatona zay teo aloha de mbola niampita nanao an'izay ekografia tamin'ny hafa zay de niteneniny zareo an'izay manatona gynecologue de tsy nanatona fa nandeha nanompan'Andriamanitra tony nanapa-kevitra hoe andeha hoeny amin'io fiangonana io de andao ivavahana fa maro ny olona mijoro vavolombelona amin'ny radio mba manana taranaka ihany de nanana finoana moa de nidelivrena anao taty natao délivrance foana de anao délivrena misy zavatra mitranga ve misy zavatra miseho ve sa hoe nidelivrena fotsiny fa tsy de misy ninina sa nisy fotoana natao délivrance de mirotsaka ranomaso be de misy fotoana reo tanako sy ny vatako reo ngolongolo be ao anatin'le délivrance ohatrany mikirampy ohatra mikirampy mikaingona zany rehefa atao délivrance entopoka de firy taona na firy volana na nivavahana natsapahanao le tao anatin'ny kibo sy natsapahanao le fanasitranana nahazo anao 3 volana teo mivavahana 3 volana mivavahana nisy zavatra niova lasa tsisy palpitation ntsony lasa eniko misy fiadanana be mihitsy ny foko tsisy zavatra tsisy tsony le nivoty tato anatin'ny kiboko nefa mbola tsy niteraka de ahoana tsara no natonga anao le niteraka mahazonao azavaina ve le hoe nahoana natonga anao mipetraka le zaza teo nisy fotoana tao alohan'ny nipetrahan'ny io zaza io ohatrany somary ohatrany hoe fanimpanina zay de veriko ny fanimpanina de ohatrany hoe misy zavatra marary zany ato amin'ny vavoniko tato de ozy izay hoe mety hidiran-drivotra gamba ny vavoniko de tsy fantatra hoe aika izahay efa mitoejaza de 2 volana tao aorianan'za efa mipetraka 2 volana tatakibo zany izy vao fantatro hoe mitoejaza satria nisy fotoana ma tsy nifadim-bolako indraindray miovaova kely zay de veriko fa mbola ohatr'izay foana de 2 volana tao aorianan'iny nandeha nanao eko zay andao hoe mba jerena hoe so de mba inona le zavatra tsy mampandeha le fadim-bolana de nitena moa le dokotera hoe zazakeliny ao ianao nefa tsy nisy fotoana tao anatin'izay 10 taona zay zany tsy mba nisy fotoana hoe bevoka de afaka na hoe bevoka 2 volana de miala na efa teraka vana tsy nisy mihitsy zay tsy nisy aloha satria raha hoe misy fotoana le araka ny teneniko tampastera teo hoe miovaova zay le fadim-bolako de fa tsy mbola nisy bevoka nisy fotoana de tonga de mipetraka le zaza de misy fotoana raha tao anatin'le faminaniana zay ny hoe misy vehivavy eto antobavy vehivavy efanta fa hiteraka tao anatin'izay tsaroko tsara février tamin'ny heritaona izy io de nandefa faminaniana pastera hoe tao anaty toroteny hoe misy vehivavy antitra eto de manana finoana
fa nanjanaka ianao de zaho moa tamin'izay tena hoy za hoe jesosy ho anahy zany ho a de raha tao arinany iny faminaniana iny de tsy nandeha tsony ny fatim-bola ia de tao anatin'izay 10 taona tsy nanananak'izay nareo mivady rahalahy Roger mba aperaka kely ny fanontaniana tsy nieritreritra ve rahalahy Roger hoe mba hitady vehivavy hafa aloha mba hiterahana na hoe mba izy hoe tafiditra tao anatin'ny fisarahana noho ny tsy miteraka sa nanao na hoe nisy fitsaboana hafa ohatra ndao mba ho anatina pitaiza na mba terina hoe karakaraina mpanotra inona daholo no mety efa nandalo taona tsy rahalahy Roger zavatra mipetraka tao anatin'ny saiko manokana aloha de natao mariazy voalohany indrindra natao soratra moa ara-panjakana de natao mariazy faharoa de rehefa natao mariazy ny tena de mitazona tanteraka mihitsy ny an'izay hoe voady zay ary tsy niala mihitsy ny afa oza hoe lambanao kosa izy mifitenena malagasy ka faty nisarahana de tsy niala mihitsy ny afa oza hoe na isa zaza na tsisy zaza de maty zay vao misaraka zay nitanjoko tam'le izy ary faharoa manarakaraka an'izay de tsy nieritreritra mihitsy ny tena hoe de kany amin'ny mpanompo sampy sy notra zany satria somary efa hitako ihany koa le fampotsampy zavatra tsy marina mihitsy ny zavatra voalaza ny baiboly ihany marina ny fahafantarako azy de zay tsy nampironana mihitsy hoe nakany an'ireny mpanompo sampy reny fa raha ny dokotera de efa nytenako tery aloha fa dokotera anankiroa no mitetezinay fa tsy nahitana voky an'le izy de avy eo zany de nanaky-po tamin'Andriamanitra fotsiny sisa taty afara fa raha mivola hoe entina hoe akany andafy sy notrao azahoana zaza tsisy zany tsy ho tratra mihitsy zany ary tsy ho hita mihitsy fa zay le fitahin'Andriamanitra de tonga fotoana nazahoana azy ahoana ny mba ny fahatsapana nanananao tamina enona hoe bevoka ny vadinao mipetraka ny zazakely 2 volana 3 volana ahoana ny fihetsepona nananao na ny fandrenisanao an'izay tena nino venao sa ozy anao sao de mba zavatra mandalo kely ihany zay ohatra n'le mahazatra hoe tsy tonga fotoana sa mba fantatreo tena mba izy ihany izy tena faly ny fo satria zay nandrasana ary zay le napetraka teo ampirantan'Andriamanitra le izy nandrasana le izy de tonga de tena faly de tonga de nino ianao tena le zaza mihitsy tena nino tena satria efa nandrasany faela le izy isoran'ny tompo landy manahoana zao ny fahasalamanao ary manahoana ny hafalinao ny hoe 10 taona ny fanambadinina reo mivady na enonao voalohany an'izay le hoe tsaika ny zaza tao kibonao bevoky ianao tenin'ny dokotera zay ahoana ny fahenonao an'izay zavatra hoe tamboalohany ye za zao tena salama tsara tena voninahitra ho an'ny tompo fa salama tsara de tao anatin'izay hoe nainoko tamin'ny dokotera zay hoe nitoejaza de ohatrany hoe manofy satria tao anatin'izay 10 taona zay mbola tsy nisy teo amin'ny fiainako le izy de misy fotoana raha ohatrany hoe eny faly tena metanetana mihitsy ny fo tena metanetana ny fo de isorana an' Jesosy alleloia ahoana ny mba fijery ny manodidina ny fianakaviana ny manodidina satria noko fa efa nanaranaramaso anareo ihany ny olona manodidina ny mpijery rehetra hoe anahoana ihany izy mivady reto reny izy mivady mivoaka ny trano miditry ny trano tsisy nininona fantatry ny olona ave hoe fivavahana no nazahoanao zaza ohatra zany ihany tompoko ny fianakaviako rehetrarehetra de faly satria misy ara tena tsy nino hoe landy ve niteraka tena tsy nino satria fa tsy napoza zareo tsony hoe anana taranaka izay mivady de raha ny olona manodidina moa zay fanerasera tamina de ohatrany hoe tsy de nieritreritra tsony hoe hiteraka satria misy fotoana eno ihany any ambadimbadika any hoe tsy miteraka tsony ndreo ohatr'izao ohatr'izany de faly ihany koa moa zareo avy eo hoe mba nananjanaka ihany fahagagana satria misy fotoana tena ola avy any alavitra be ihany tonga ao aminay ohatrany hoe mba hijery an'izany hoe ahoana zary landy teraka zany misy marina ve zany sa hoe resaka mandehandeha fotsiny de tonga ao an-trano de tena hoe fifaliana lehibe satria tsy napozony zareo le izy hoe hiteraka de niara-faly tao tamin'ny andro nahaterahana eny to aloha raisina kely ny zazakely tena ty ny zazakely aloha tampomamanefa de raisina kely de sady raisina ihany
firy volana moa zany izy io zany reo raha Rosé andray 20 volana izy paster 20 volana de mba hoana ny hafalinao zany hoe nisy 12 taona de mba nisy zazakely ihany tao tokantrano raha Rosé tena faly satria tamin'ny fotoan'andro tsy nisy iny zaza tena zanak'olona no angonina ohatrano ary tsy andro mihitsy natongava le izy zanak'olona foana tamatam-bazana mba makao de zao tonga izy de tena faly tena faly hoana ny fijerin'ny fianakavinao ny manodidina am'izao ny mpiara-miasa fantatry ny olona ihany veo nareo mivady efa tena mba mivavaka satria efa mivavaka nareo mivady no niara-mivavaka nareo mivady nazahoana azy tsy efa atao anatin'ny tompo tsara dalo izy io a nisy tany mamonina ny fiarahamonina ny teny ihany tamin'izany fotoanandrany ary tena lobava misy tamiko hoe nao momba de tsy kivony tena fa ohatsy hoe nisy fotoana zany somary saiky teritra kely ihany tamin'le olona hoe momba hoana de mifaramohatra misy bisik'Andriamanitra hoe aza mamaly anazy fa okizao fotsiny de ohatrany avelako teny fotsiny kanjo tonga amin'ny fotoana teorinina tonga ihany zaza zay nandrasana eny a rehefa maraparana ny resakitsika menakavy a ny fitonovavolombelona 12 taona ny fanambadiny izy mivady dia nomen'Andriamanitra zanaka ihany a zavatra anankiray eo amin'ny fanomponan'ny tompo matonareo moa zany mbola nijoro hatramin'ny androany dia betsaka ny fahasoavana anisan'izany zazakely akoatra ny zazakely nefa inona ny mba zavara-tsapanareo le hoe nanompo an'Andriamanitra inona ny mba azonareo tenenina ny hoe fahasoavana ny raisinareo akoatr'izay ny fiadanam-po ny fahasambarana manahoana ny fifankatiavana sy ny sisa eo amin'ny fifankatiavana de hita mihitsy hoe misy Andriamanitra miasa ao anatin'ny sehatry ny tokantrano satria tamin'ny fotoan'andro tamin'ny mbola tsy mivavaka de mifandrirotra mihitsy ary matetika na fikasihan-tanana ndraindray mitady izy foana anatin'ny sehatry ny tokantrano ka rehefa mivavaka de hita mihitsy hoe miasa Andriamanitra ao anatin'ny sehatry le izy sehatry ny tokantrano moa zany tiako teneny eto ka ho an'ny olona za zany mba mampirisika koa ny olona tsirairay avy a meteza naradian'Andriamanitra meteza naraka ny baiboly satria maro koa somary alavako kely le resaka paster maro am'izao fotoan'izao ny miseho aminay na manjery maro samihafa zay manohatra amin'ny baiboly tena manohatra mihitsy kanefany a io ihany no zavatra marina ary io ihany ny zavatra tena hoe azo tsapahitanana satria za zao de tena nanapirofo za tamin'ny fotoan'andro tamin'ny mbola tsy mivavaka de nanapirofo hoe marina ve mivolaza amin'ny baiboly fa marina mivolaza amin'ny baiboly fa ny akabetsahan'ny olona am'izao zany de ohatrany tsy mbola mihino mihitsy kanefa za de miteny mihitsy hoe testa eo misy mitesta mihitsy hoe ahoana zany hoe voasoratra amin'ny baiboly zany a fa za de efa nitesta efa nahita hoe zao ny fahamarinan'le izy fa maro masy mahita amin'ny aina amanjea de tsy izy ny baiboly fa mitona ny olona sasany zany sasany tsy hanaraka ny baiboly mitona mihitsy hoe tsy hanaraka le baiboly nefany ao ny tena marinao tena marinao raha nandinika fotsiny raha ataontsika fotsiny hoe ohatra fotsiny zao raha isika kaiky kely hoe mazava sy maizina zany efa tamin'ny andro ny dadabe anay zany zao nefa nisy raha nitadidiko fotsiny zany tamin'ny andro dadabe anay nefa nisy mazina sy mazava de efa lehibe zao de mbola io ihany mazina sy mazava mbola tsy voasoratra nefa le izy voasoratra ao anaty baiboly fa tsy io tsy hoe teny indramina na teny hoe taiza misy ty boky hafa nahitana an'izany fa voasoratra ao anaty baiboly le izy de zay ny teneko amin'ny tsapanareo amin'ny fiainana koa le izy tena tsapa mihitsy tena tsapa milamina tsara nareo mivady am'zay tena milamina tsara landy menany landy ny famaraparana anazy inona ny afatra mba ampitaidiny landy amin'ny mpijery sy ireo olona hoe mety mbola tsy niteraka ohatranao zay izany inona ny afatra mba azonao ampitainy eny tompoko ny afatra de voalohany indrindra aloha ny zavatra rehetrarehetra nahazo ana reny hoe za mbola tsy nananjanaka tao anatin'ny reny aretina zay nahazo ana saika nahafaty ana reny de rehefa tatio arina be amin'ny fanomponan'ny tompo de tsapako hoe lalana anankiray aminjen'Andriamanitra anaka ireny satria raha tsy tao anatin'ny reny aretina reny zany tsy nalala nitodika tamin'Andriamanitra hoe ndeha mba hivavaka nivavaka ihany zay taloha fa ohatrany hoe mandeha ny olona de mba mandeha koa ohatrany hoe fatao ihany ny fatao efa tsy mba manaraka sitrapon'Andriamanitra hoe ndeha mba le ato anaty baiboly mihitsy ny tena rahana de rehefa teo arina be amin'izao fotoana zao vao tena hoe misaotra an'Andriamanitra hoe Jesosy tena misaotra anao fa aika ireny zavatra nisy ny tranga reny ka tena fitiavanao ana de tena tonga fisaorana an'Andriamanitra zany amin'izao fotoana zao hoe soa fa narary Jesosy
soa fa tsy niteraka jesosy fa raha niteraka tany aloha be tany a mety tsy voavonjy ny fanahiko hoe ndeha mba hitodika amin'izany andriamanitra zany dia ny afatra izay ataoko amintsika mpijery a tsaroa fa ninonina zavatra misy amin'ny fiainantsika dia tsy misy tsy ain'andriamanitra atao ny fiainantsika dia fampelantanan'andriamanitra daholo a dia manatona an' jesosy dia mbola men'andriamanitra tombonandro tsika havelomana satria misy fetra ny fahavelomana aty ambonin'ny tany dia manatona an' jesosy dia mbola manana fofinaina ianao aza miavina avikevitra zany hoe na hoe angatakandro fa den'izao mbola manam-pofinaina zao a dia manompo an'andriamanitra misy isiany fanompoana an'andriamanitra dia manapa-hevitra aza mangatakandro zany hoe alao zao aloha rehefa ohatra zao fa tena hoe manapa-hevitra anatina an'andriamanitra isaorantsika ny tompo izay fijorona vavin'olombelona mahafinaritra nisy telo mianaka teo zay a rahalahy Roger nanambavy-landy 15 taona ny fanambadiana nahazo zaza ary nosotran'andriamanitra mbola velona ny andriamanitsika za miny fanahazo hery ianao fampahianarana fampaherezana tao anatin'izay fijorona vavin'olombelona zay ho amin'ny manaraka dia fijorona vavin'olombelona afandray norentsika eto veloma tompoko tsisy lehibe no ny andriamanitsika ny andriamanitsika dia andriamanitra ny tsy hay atao miresaka mikintana ho antsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina grande délivrance fanafana lehibe sy hoavana ho totosaina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station shell ady ara-pana anapotena reo heriny maizina reo herina mpamosavy reo herina oziny reo herina famosavina zay nanapotika ny asanao ny tokatranonao ny fahasalamanao tena mbola miasa jesosy tena mbola velona jesosy ye ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i jesosy ianao varina manaratsy io pino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sifia ianao mangatakandro lava io izay ako efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Tadidioar manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 12 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didi eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station shell grande délivrance fanafana lehibe sy hoavana hitondra ny vavaka sy ny tenin'andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony If I see it, if I don't see it,